miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao arin'ny zoma fa iny volana septambra 3 izao manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandarana resabe amin'ity alina ity. Fandarana resabe nanasana vahiny pahay toekarena ary resaka kely zay lafa ny toekarena zay tsika amin'izao alina izao iova kely amin'ny resaka politika zay efa diso mahazatra ary efa diso fanaraka eto amin'ny fandarana resabe. Vahintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Rapaonarjona Olojona pahay toekarena izy ary filohany fikambanana antsoina hoe Emergence Madagascar. Miarabanao Andriamatoa Rapaonarjona Olojona dia misotranao ihany koa manaiky vahin'ny fandarana amin'izao alina izao. Miarabanao Andriamatoa Fandriamananarivo, miaraba koa ny mpieniny matv ary araky ny voalaza teo androantsika dia resaka moan'ny toekarena ka dia manasana roa tompoko ieno. Anarana diso fantatra roatra teo amin'ny tontolon'ny toekarena eto Madagasikara zany anarana Rapaonarjona izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsina maromaro tsy hita teo amin'ny sehatra, tsy enona neo hevitra, nangina taizy ianao inona ny ataon'izay fanginan'izao, nisy antony manokana ve ao anatin'ny toetra raza ianantsika amin'izao no mipohitra indray ianao amin'izao fotoan'izao? Everiko fa ao anatin'ny toetra raza iainantsika amin'izao fotoan'izao zany hoe efa tonga amin'ny atao hoe dingana idirana any amin'ny fifidianana dia misy tokony zavatra tokony hazavaina satria ny raharam-pirenena zava-dehibe ka nieritreritra ny tenako hoe mba misy hevitra zay mety hoentina amin'izao toetra raza zava-misy io. Marina ny teninao hoe elaela ary ampataonany maro mihitsy no tsy mba nanambara ny zavatra tokony lazaiko. Ny antony moa ny tantara zay samy manany azy fa indrindrindra nisy hevitra ihany netiko tamin'izany vaninandro zany ary tsy niovo hevitra io ary mijoro amin'ny hevitra ankehitriny everiko fa tonga ny fotoana hitondrana ny hevitra io ary mahasoan'ny firenena ho azavaiko tsikelikely moa zay rehefa avy eo. Ao anatin'ny toetra raha misy amin'izao fotoana zao tsy afa-mialatsika fa io zany ny ainany eto Madagasikara aloha ny fahitanao azy amina fijerina olom-pirenena na fijerina pahay toekarena satria matetika dia fijerina mpanao politika no tena miakatra eto amin'ity CRT amina fijerina zay pahay toekarena zay ahoana ny fahitana ny toetra raha sy ny mety hoe ivoahana amin'izany olana misy eto amin'ny firenena zany. Zay indrindra misy ny fijery rehetrarehetra, misy ny fijery ara sosialy, misy ny fijery ara politika, misy koa ny fijery ara toekarena. Ary ny fijery ara toekarena dia matetika zany miala amina zavatra ataontsika hoe amin'ny saina tsy miangatra. Tsy misy fijerena hoe ianina na rakoto na rabe fa mijery fotsiny hoe firy zany hoe chiffre zany mitondra azy sy ny évolution-na zavatra. Zay zany ny fijery ara toekarena. Ka noho izany raha ohatra nazava ny toetra raha eto dia raisitsika ny zavatra olazaiko amin'ny saina tsy miangatra mihitsy. Zay zany matoekarena azy. Raha fijery azy zany efa betsaka ny voalaza momba ny ataontsika hoe constat dia voasoratra ary mazavatra azy atraiza hoe ny nahantra Madagasikara, ny nahantra kokoa no teo aloha raha nohony rehefa tonga ny krizy. Ka io tsy ho lava resaka amin'io fa efa be loatra ny resaka tamin'io fa hoe ny angamba ny tena tiako ho velariny eto misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra mataontsika tonga amin'io zava-misy io dia noho ny antony maro samihafa matetika matsy somary safosafona fotsiny hoe satria noho ny krizy, satria noho ny tsy fahaizan'ny rakotona rahabe, satria noho ny rehetrarehetra fa everina fa raha ohatra mijery ara-toekarena dia misy tantara io, tantara mety ara-politika fa tsy voadinika matetika ny tantara ara-toekarena. Zay zany ao aminay ao amin'ny Emergence Madagascar izay no fanadiadina nentinay mba ahafahanay zany nandinika lalina dia lalina hoe inona no natonga an'io fahantrana io satria eo le hoe poids de l'histoire ane tsy maintsy jereny fa tsy hoe androany ihany dia rehefa avy eo dia rehefa tonga ny androany dia ny omena tsiny le olona amin'ny androany fa tsy nandinika isika hoe inona ny tena antony. Zay zany no entiko ho azavaina eto. Inona zay anton'izay rehefa iverina ihany tsika amin'ilay ara-tantara sy ny vesatra napetrak'izay tantara amin'ny toekarenantsika izay ka mahatonga antsika
betsaka miay hoe raha tsy tafavoaka Madagasikara dia mbola holatsakandavaka amin'ny firenena dia misy ihany manontany tena hoe fangamotsy efa any amin'ny vodilavaka zao misy Madagasikara latsaka ambanin'izay zany antsika inona ilay vezatry ny tantara tianao tenenina mahatonga atsika amin'izao toerana misy atsika eto Madagasikara zao. Raisiko aloha le resaka farany teo raha ohatra ka tsy mitandrina ka tsy mandinika tsara dia mety hitombona ny hoe miasa koa me ratsy io toetra raha io zany hoe tsara zany ny afantaran'ny olona an'izay zay no mahatonga an'le izy hoe alohan'ny angalana hoe ataontsika hoe conclusion zany sy atahorana zay zavatra hoe alohantsika hiverany amin'ny tantara dia io resahako tantara io ny tantara ara-toekarena efa be loatra matsy ny voasoratra sy ny voalaza momba ny tantara ara-politika ny toe-karen'ny Madagasikara dia efatrany amin'ny andro ny fanjanahantany no vita lamina zany miteny hoe tsy mametsiny an'izy an'izy fa zay fotsiny tantara tsy mitsarintsika efa tsy mitsarintsika zay matoe-karena azy hoe io fahantrany io a dia vesatry ny tantara io inona ny mahatonga an'izay azavaiko tsara rehefa tamin'izany fotoana zany nisy ny atao hoe division internationale du travail ireo firenena zay eo ambanin'ny fanjanahana dia natao amokatra vokatra hoentina aondrana makany zareo Frantsa moa tamin'izany zany hoe itsika zany nijanona ho mpamokatra vokatra brut tamin'izany zany dia hoe nilain'zareo ny kafe ny vanille ny vary etsetsetetra reo zany a no ataontsika hoe asa nomenatsika tamin'ny division internationale du travail zay izy zareo indray a dia natao amadika an'ireo akorreo ho lasa vokatra vita zany hoe produit fini dikan'izay zany a any amin'zareo zany a rehefa mamokatra le dia misy asa be da be manao an'io asana famokarana io zany famokatra avy aty amin'ny tany ohatra atsika manorina asa ho an'ny tany tandrifana ny asa ho atsika dia natao amokatra amokatra ny tany amokatra ny ambanin'ny tany fa tsika zany tsy nitenenina tsy natao mihitsy ahafahantsika mamadika andreo vokatra reo ho lasa vokatra vita zay ny asa natao atsika io zavatra io zavatra miseho io no mitohy hatramin'izao tsy niovy io ary matetsika rehefa miteny hoe napaingo tsara tsy haitsika manamboatra azy ary raha jeretsika amin'izao fotoana zao etotsika zao eto a jerevy kely Andriamatoa fa ito amloanatsika senao eto ty latabatra ty a sy ty zavatra ty vita avy any velany ty micro ty vita avy any velany tsy ferana ary raha ohatranona tokantranonao ianao dia jerevy hoe inona avy ny vita avy any velany dinona vitao eto Madagasikara do hitanao a fa zay a mbola mitohy hatramin'izao zany hoe tsy natao amadika an'io vokatra io tsika ny fahaiza manao veny tsy misy amintsika sa inona ny mahatonga atsika 17 taona no napetraka hoe verenan'ny fahaleovantena amin'izao ny fahaiza manao ny malagasy tao anatin'ny 17 taona veny tsy misy na tsy ampy ka tsy nahafahantsika niotra hoe nametraka an'izay hoe tsy ho mpanondrana akora fototra fotsiny tsika fa mba afaka hanodina vokatra ihany koa haondrana ny velany rehefa mijery ny mpitondra rehetra zay mifandimby teto Andriamatoa Rabonarjona Olojona dia samy nanana mipaikady ara-toe-karenany daholo nanana ny azy ny amiral Ratsiraka tao anatin'ny révolution socialiste voarakitra anaty boky mena hoe ny fiompiana sy ny fambolena no fototry ny toe-karena malagasy ary ny indostria no milina mampiodina izany tena ao anatin'ny boky mena zany tamin'izany fotoana ary nampianarana tsy anjera tany ampianarana dia tonga ihany koa ny DCRP dia ny farany teo moa ny Madagasikara action plan zay samy mbola manamafona fa io zany ny fototra ho atsika inona ny tsy nahafahantsika niotra nametraka an'izay resaka hoe hanodina vokatra sy akorontsika aondrana ny velany fa tsy ho mpamokatra sy mpanondrana n'ilay akora fototra fotsiny io indrindra le vesatry ny tantara Andriamatoa rehefa nandray an'izay zany ny ataontsika hoe efa tamin'ny fanjanahantany dia niditra tamin'ny ataontsika hoe indépendance sika dia nitota ty amin'ny andron'ny Ratsiraka ny zava-misy a rehefa tamin'ny androny ataontsika hoe première république dia mazava hoazy fa mbola mitohy io ataontsika hoe fomba fiasa napetraka io ary tamin'izany a raha eto dia apetrako kely satria matetiky sika rehefa mandinika somary voasafosafo fotsiny tamin'izany le voalaza hoe tamin'ny andro première république zany no Madagasikara dia anisan'ny ohatra eran'ny Afrika teo amin'ny famokarana zany hoe voalohantsika tamin'ny anisan'ny voalohany tamin'ny famokarana kafe voalohany amin'ny vanille voalohany amina zavatra maro zany hoe jirofo
ary ny faninona ntsika tamin'ny Sénégal many Côte d'Ivoire tamin'izany reo telo reo mantsy ny tena lolarana fa ireo rehetra ireo de mpamokatra avokoa fa tsy namatika ny vokatra zany hoe napetraka mihitsy ara nyfaninanana hoe ianareo de tena mpamokatra marina fa inona nipotra tamin'ny taona 70 nanomboka ny nidina tsy kelikely ny vidin'ny vokatra avy any amin'ny firenena andalam-pandrosoana ohatra tsika ao anatin'izany Côte d'Ivoire ambany Sénégal zay nanokatra kafe de nanomboka niakatra koa ny vidin'ireo entana vita avy any ivelany dikan'izay a neniena ny fidiram-bola teto amintsika niakatra ny vidiny vola mivoaka makany amin'zareo zay ny atao hoe détérioration de la des termes de l'échange teo zany nanomboka nikorotana ny toe-carré ny firenena andalam-pandrosoana anisan'izany a ireo firenena voatondreo ao anatin'izany Madagasikara io zany a rehefa nikorotana rehefa niodina ohatran'izay izy de niteraka nanjary nisy dévaluation kely ny vola tamin'izany tanatin'izany zany ry dans les années 80 eo a nikorotana kory Côte d'Ivoire satria niena le vidin'ny vokatra ondrana de nisy dévaluation ny vola eritrereto zany fa miala amin'io fifanakalozana io mampisy ny dévaluation ny vola dikan'izay misy fiatraikany ny tokantranonao le izy de nikorotana ary Côte d'Ivoire tamin'izay teo koa no nidirantsika tamin'ny 75 zany le fotoana socialisme sy io le resantsika hoe révolution-nio inona zava-nisy tamin'ity socialisme marina ny teninao teo Madagasikara tamin'izany de hoe firenena ho resta agriculture fa mila mampiodina an'io de ny industrie fa azadino fa tao anatin'izay tanjona socialiste zay de ozy izy ny boky mena hoe tokony ho s'industrialiser am'izay Madagasikara fa zao ny fanjakana no mametraka ny industrialisation fa mbola tsy manana hery loatra ny secteur privé malagasy zay zany ny politika tamin'izany zany hoe ireny fotoany reny zay napetraky ny filoha tamin'izany de milaza hoe raha tsy misindustrialiser Madagasikara fa raha tsy miala amin'ity agricole ity tsy androso mihitsy de natao tokotra ny ara le industrialisation raha taditinao ny tantara fa ny zava-nisy noho n'le fanjakana naopetra-bola be da be tany anatin'le industrie de nisy natao hoe investissement outrance ny tantara moa iny mipotra tsy tafavoaka le izy noho ny ato ny maro samihafa zay tsy androany industrie mpanjakana oui ny eritreritra zany tamin'izany a mety ho tsara l'idéal hoe andao am'izay tsika hiala amin'ity agricole ity de anao industrie zany hoe mba te hamokatra automobile tsika mba te hamokatra zezika vititsika mba te hamokatra zavatra maro tsika eto toerana zay le hoe substitution aux importations filazazy tamin'izany fa iny le zavatra natao iny zany zany hoe importation zany mba ahena de mamokatra eto toerana iny zany natonga le fanjakana rehefa aveo rehefa nanao investissement be loatra tany de bakirobotra reny fanjakana ny teninao teo de hoe ny mapy sy tamin'ny androndratsiraka de miteny hoe agricole tsika ety de tsara atsipiko ihany amin'ny tsara ho fantatry ny malagasy itsika de lazaina foana fa firenena andalam-pandrosoana ary pays atoka amin'teny frantsay à vocation agricole zany hoe ianareo de mijanona agricole fa nidikany agricole ane andalam-pandrosoana e na firenena tsy mandroso e ny firenena mandroso dia mandeha any amin'ny industrialisation na filaza azy hoe pays développé na pays industrialisé fa le fitazanatsika efa hatramin'ny andro fanjazantany milaza hoe vous êtes un pays à vocation agricole de mijanona amin'io nareo ary mbola ampianarina ary mavarina andriamatofa indraindray rehefa mieno izay milatsaka hofidiana de mbola manonona an'io foana izy nous sommes un pays à vocation agricole ane fa tsy tokony hotononona tsony kosa ve zany ohatra ny taremarika amin'ny mponina raha jerevantsika eto Madagasikara de mipetraka fa ny valopolo hatramin'ny 5 amin'ny valopolo isanjato amin'ny malagasy dia tantsaha zany hoe reo mponinareo zany a no petsaka eto koa mbola manahirana ny teny hoe tatsaha satria amin'ny teny frantsay ho miavaka hoe tatsaha tena lay mpamboly ve izy sa mipetraka eny ambany vohitra fotsiny ve izy fa hatreto aloha zany atsika taremarika mafao be de hoe maro anisan'ny malagasy no eny ambany vohitra ahoana ny afahana mandiso mampitsimbadika reto araka ny hevitra hoe tsy a vocation agricole Madagasikara kanefa miponina eto amintsika zay no maro anisa ny mpamokarana eto amintsika any amin'ilay
fototra misy ny fambolena fiompiana mibetsaka indrindra zao a ny zavatra tokony hazava ny firenena rehetra fa tsy Madagasikara ihany zay mbola betsaka ny firazantsika azy moa tatsa dia firenena andalam-pandrosoana tsy Madagasikara ihany io majorité reo a rehefa mbola tsy mandroso ny firenena 85% ary ny statistika ireo am'ireo firenena mbola tsy mandroso reo de mitovy am'izay ihany fa rehefa manomboka mandroso ny firenena de mienina tsy kelikely io salanisy io fa manomboka am'sy industrialisé zany de ireo olona zay tatsa taloha mety lasa miasa ny amin'ny usine fa manomboka am'sy industrialisé koa ny eny ambanivohatra mbola misy ny tatsa fa miena ny isany de tonga koa zany a ny ataontsika hoe industrie agricole zay de atao firenena mandroso raha androso zany Madagasikara mivadika tsy kelikely bakany amin'io salanisy io raha 85% izy androany rehefa manomboka mandroso lasa 70% etsetsetsetra fa any amin'ny firenena mandroso mivadika le loi io loi de Pareto lasa 25% ny tambany vohatra 75% ny nindreny vohatra ny problema nefa de zao areto mahatonga le hoe le fahantrana mbola eo am'le andalam-pandrosontsika ireo any ambanivohatra zay manomboka teriny zava-misy any mekely ny tany misy moa tsy fandriam-palemana etsetsetra reo tanora de matetika manana fakapana hiakatra ty andrenivohitra daholy de ho feno io ny eto andrenivohitra fa ny zava-misy tsy nisy le industrie na le asa nandray azy de loasa mirenireny reo zay zany ny phénomène exode rural misy eto amin'ny firenena ohatratsika zay zany zay apetrako aloha zay ya io indrindra ny tiana metrahana mantsy hoe amin'ny fomba ona no metrahana zany eritreritra zany satria alohantsika iverina amin'ny zava-misy ainana petraka tsara eto ambony tany Madagasikara ty tongotritsika iresaka ny orinasa malaza eto amintsika dia ny orinasa fakaba aloha tsy mbola industrie ny akapiazany tsy anasa am'izao fotoana zao araka ny resaka atao hoe mahafeno reny vohitra ny olona very asa tany anatin'ireny zone France iny de hiditra eto amin'ny tany hoe mitombona le eritreritra mitombona le fanazavana aminao hoe maso tsy miangatra fa fijerina toe-karena azy fa tsika kosa tsy afaka ny anofo be fotsiny fa misy olana trehana eto am'izao inona aloha zany ny tena mety hoe fahamehana vahaolana ara-toe-karena mba na tsy ampiakatra aza fa mba hahafahana miaro tsy ampidina mihoatra n'izao ntsony ny olana ara-tsosialy ana vaoaka malagasy amin'ny mampahay toe-karenanao zavatra fantanindreo teo de apetrako tsara misy inona ny tiano antanina zao marina fa amin'ny lafin'ny toe-karena de misy ny atao hoe fahamena zany hoe mesure à très court terme fa ny zavatra tokony tsy atao dia tokony tsy hovariana loatra amin'io fahamehana io satria manjary mijanona amin'ny fahamehana satria be loatra le olana de adino le zavatra lavitrezaka matetika zany firenena ohatratsika de lasa eo ihany le fahamehana lasa ny 5 taona 10 taona natao foana le fahamehana io dinona le fahamehana io le hoe fakapana amonjy ny vojitavanandro vonjena hoe ampidinina vidim-bary atao zay ampianan'io vonjena hoe ampidinina vidin'ireo PPN zay zavatra zay nefa indraindray tsy any am'le tena fototry le toe-karena no tena voadinika azo atao tsara mihitsy raha eto amin'ny firenena eto Madagasikara no mandinika an'io fomba fijery vaovao io satria nahoana raha isika zany hoe eto zany de somary resaka kely hoe na ahoana ny fomba nanaovan'ny firenena nandroso aingana n'io zavatra io satria mitovy ihany ny situation ny Madagasikara tamina ataontsika hoe taona 20-20 tandro Vietnam ary Cambodge na Chine ary fa Chine moa be ponina fa mitovitovy ihany ny zava-nisy fa ahoana ary natonga azy nandroso be tapoka teo lasa s'industrialiser izy ary ahoantsika mbola mijanona pays à vocation agricole zay tokony donihana satria tao anatin'ny 10 taona mihitsy 10 taona fotsiny 10 taona de hitanao miakatra ny toe-karena zareo raha raisitsika eo amin'ny fiainana andavanandro inona zavatra mipotra tany raha ohatra ianao tamin'ny taona 70 ka nandalo tany amina
province chinoise anankiray zay mitovy amin'ny isan'ny polonety madagasikara ohatry hoe 20 millions d'habitants tonga tao anao tamin'izany a tovy mihitsy na ny endriky ny tanàna na ny fomba fiainan'ny olona tamin'izany fotoana zany mihoatra ny teto Madagasikara inona tiako lazaina tamin'izany tsy mikiraro firy ny olona be da be ny posiposy be da be mivarotra eny an-dalambe vitsy ny asa miodikodina fotsiny le olona leran'ny arabe ny verina roa taona après roa taona zany tateorina le olona zay nandeha teo a nanomboka ny kiraro miakandro tsara mandeha bisikleta tanàna ray any io a ny verina roa taona tateorina le olona nandeha bisikleta nandeha automobile d'occasion ary efa manomboka manolotra trano ary efa manana télévision ary efa miasa any amin'ny usine daholy ary amin'ny verina eny taona tateorina na fito taona ireo olonreo sy le tanàna niova endrika nanjary nisy building feno usine feno magazay feno arabe tsara tare feno voninkazo tsara tare ary ny olona mandeha automobile tsara tare ary miaino anatina trano miendrika anazy eny taona folo taona tateoriny zany ary zany ny zava-misy ahoana ny natogavan-jareo tamin'izany zany hoe misy fietraika nisy atokantrano mihitsy le fampanotrona ary io tsisy hoe fampanotrona eo ra-tanàna fa hatrany ambany vohitra kely tany ohatra raha tsika zany eto amintsika de hoe nisy fietraika ny hatrany amin'ny hoe be fotaka kandreo zay ny fietraikany toekare tiantany kely satria io indrindra matsy materaka adevitra matetika miresaka n'lay fomba fiaina sy lay endrika ivilany amin'ny fiainana amin'lay fomba fiaina tany amin'lay toerana ny sininy ianao de matetika ohatra rehefa miresaka indicateur amina resaka développement de izay tokoa napetraka hoe toeram-ponena na trano andura na ny akorana ava trano de isan'ny endrika ivilany hitarafana hoe mandroso na tsy mandroso ny olona eo amin'le tanàna fa ito amintsika ny misy olona tiametraka zany ianao pahay toekarena nandalina toekarena fa misy réalité zay tsy eritreretina ary somary tsy manaraka ny lojika an'izany zavatra resahanao zany ito amintsika ohatra apetraka indicateur zany hoe endura ny trano tafy fanitso ny trano be de bengina ny olona manofa trano eto andrenivohitra no mipetraka amin'ny trano ohatra zany fa any ambany vohitra ohatra resitsika be fotaka na any amin'ny toerana piompiomby mety trano satrana androany de raha vanara-pitso no ipetrahany tsy enduro efa petraka izy zany hoe mahantra kanefa raha valeur ajoutée raha nisan'ny ombiny nisan'ny vadiny mibasy ananany zay no mety manamarika fa manan-karena izy marina ianao fa natonga ny resaka an'iny a resaka toekarena ny resahako fa tsy resaka endrika ivelany zay no natonga ny resaka an'iny hoe zava-nisy tany am'ireo fitoeran'ireo dia hita maso ny fivoarana isam-batan'olona io ndray moa de samy manany azy zay fa zany hoe ny culture sy ny zava-misy eto Madagasikara mety tsy zay loatra ny indicateur ny fivoarana mety marina ny ianao fa le endrika fotsiny satria fantaneo tamin'iny de hoe raha tsika ve eto Madagasikara mety ho tonga am'izany ahoana ny atongavana am'izany natonga ny teneniny fa angamba ny valiko le fanontania to hoe ahoana mety nalovandraro azy sy ahoana mety atongavana am'izay raha miala ny zava-misy eto Madagasikara ny zava-misy eto aloha zao de zao misy ny fifidianana ireo zay milatsaka ho fidiana move nandinika n'izay zavatra resahako zay raha tsy nandinika moa de aloha ifampiresaka fa raha nandinika dia tokony anana ny atao hoe vision na vina ry zareo hoe ao anatin'ny 10 na 20 taona na 10 taona ahoana ny fomba hitondrana ny ty Madagasikara mba hisy fietraikany le ataontsika hoe taux de croissance iny isaky ny vahoaka isaky ny olona ray zay ny problema ny planina teo aloha tsy de nisy fietraikany loatra isa tokantrano na ny ambanivohitra lavitra be lay taux de croissance taremarika fotsiny taremarika fotsiny le izy inona mahatonga an'izay zay indrindra no tiako azavaina eto io de le hoe miala am'le tantara foana satria raha manao inona mahatonga zay de hoe pourquoi zany dikany zany hoe tsy maintsy mandinika an'le zava-misy ianao move zay fitsara ty zava-misy ty raha toekarena ny resahako ny fahantrana no miteraka crise sa ny crise no miteraka fahantrana fanontaniana petraka raha ny fahantrana no miteraka crise de cause économique zay ary raha ny crise no miteraka fahantrana de cause politique zay nefa reo fampiray aminay zany
atreto aloha fa ny taloha hafa ny fahantrana no miteraka ny krizy tamin'ity ray mitoraka ity zany hoe le krizy lavabe lavareny teo tsy hitan'le olona nandritra ny taona maro tsy hitany vahoaka hoe misy fiatraikany any amin'ny fiainana andavanandro le lazaina hoe fanampiana le lazaina hoe fiaraha-miasa mpamatsy vola le lazaina hoe vola be mitonga eto na ny taux de croissance tarehimarika de miandry le vahoaka memahantra isan'andro de farany ny hafarany rehefa nona ny vahoaka midiny any an-dalambe izy lozika ane zany aminay zany amin'ny emergence de hoe tamin'ity ray mitoraka ity ny fahantrana no miteraka an'iny krizy iny fa izara roatra ka diniantsika ndray hoe fa maninona misy le fahantrana ny zava-misy ara toe-karena de rehefa mitondra ny mpitondra zany mpitondra zay tonga eo tokony efa manana drafitra na planina ara toe-karena misy ny planina politika misy ny planina rehetrarehetra social fa misy koa ny planina ara toe-karena projet économique zany projet économique zany hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fanamboarana lalana tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fanaovana ny fotodrafitrafa maro samihafa anina fa misy planina mazava atao hoe politique économique zay manambara hoe ahoana ny atongavan'ny croissance isa-tokantrano zay zany ny fomba fijery fanontaniana mipetraka de hoe nisy ve zay tamin'ny mapina ny DCRP raha diniantsika ny mapy sy ny DCRP iny mbola lava be ny raha mandinika zava-misy oatra zao fa azavaiketo mihitsy le izy raha tamin'ny taona 50 nametraka ny libéralisation teto Madagasikara io zany rivotra iraisam-pirenena io ohatrany tamin'ny taona 20 ihany de nivadika libéralisation teto Madagasikara inona ny zava-misy de misy ny atao hoe passe sy ny DCPE tamin'izany document cadre de politique économique nisy zany ny fepetritra ny oraisina mba afahana manodina n'le toe-karena anara-penitra ozy izy ny libéralisation ajustement structurel fa inona ny mesure tamin'izany de hoe ataovy dévaluation de ataovy flottement libéralisation privatisation tamin'izany moa tompoka la Francis Cravon ny teny hoe mba sy filet de sécurité fa efa enjana loatra efa nazo dévaluation zay tamin'ny taona 20 sy 20 zao ndray mbola flotena ny vola ahoana ny vahoaka anay tsy nenona izy tamin'izany tsy nenony tsy hoe mivahoaka fa nenony mpamatsy vola de voaterina le fara le izy zay atao hoe mesure impopulaire so tsy maintsy avadika le izy inona ny zava-nisy tapitapoka teo de niasa koa ny nahatra le vahoaka zany hoe ny imposena mihitsy izy tamin'izany raha tsy milibéraliser privatiser amin'ny banque nareo tsy ampina aminay vola raha tsy manao an'izao nareo mifloté amin'ny volanareo tsy ampina aminay vola tena mazava mihitsy tsisy zany conditionnalité nale fara le izy tamin'ny andro nay moa tamin'izany ninona ny teo niasa koa ny nahatra ny zava-misy tsy fantatry ny vahoaka zay ambarako amin'ny vahoaka eto de zao rehefa tonga ny taona 50 natsapa ny mpamatsy vola hoe sao de matsinety iny fa tsy nisy mesure sociale loatra tamin'iny tokony avadika angamba le fomba fijery fa sao de manahirana satria nahazo kritika be ry zareo tamin'ireo donateur manodidina ny banque mondiale sy any io de novaina mihitsy ny idéologie ny banque mondiale sy ny FMI sy ny union européenne d'ailleurs najary hoe document de stratégie de lutte contre la pauvreté nelana le DCRP le PSDE le DCPE de niditra tamin'ny hoe ady amin'ny fahantrana de lasa mesure sociale dolo natao de mba ahafahany vahoaka mandray io de ataovy concertation nationale le izy satria ny imposena loatra le DCPE de mba atao populaire kokoa le izy de hoe asivy conférence nationale isaky ny province de ampiakaro aty andrenivohitra de iny eken'ny vahoaka am'zay zany hoe raha tena mandinika oatra zao de extrême libéral izy mivadika socialiste satria tsy nety le nataony taloha nazo kritika izy zany hoe ohatrany laboratoire foana zany sika zay mihitsy nytnenina rehefa avy eo atao fanandramana foa eto Madagasikara ny banque iraisam-pirenena ny tahirim-bola iraisam-pirenena fianakavimby iraisam-pirenena no mamboly an'ilay zavatra nampahatra teto de izy no manampy de izy no mametraka ny fepetrany de izy no mandrahoana anasazy sy anapaka famatsim-bola fa isika ve am'izao fotoana zao adevitra be hoe fangamo tsika zany tsy maintsy miankina am'ireo foana zao zao manomboka betsaka ihany koa no miresaka ny potentialité hafanana Madagasikara ny arena kibony tany ny arena raposanary eto amintsika mpiraka devitra am'izao hoe fanahoana tokoa moa tsika tsy maintsy hipetra koa nefa ianao eto mamoa an'ilay tantara hoe zay ny zavatra nataon'ny firenena dehibe sy ny fianakavimby iraisam-pirenena teto amintsika
ary natonga atsika lalana nitondra atsika am'izao sehitra misy atsika zao ahoana fijerina pahitoekarinany zay hoe fomba fiaraha-miasa andry zareo androm-panjakana ara-bola iresa-pirenena ireo sy ny fianakavimbe ao anatin'le concert de nation ahafahantsika mametraka any hoe maisika atsika am'ireo tanjakanana na raha-toekarena reo zao ngamba ny tiako apetraka kely ny lafin'ny politika aloha nidirako am'izay toekarena zay zany hoe tiako lazaina zany hoe ny vokatra politika zay zavatra mipotra zay zany hoe ny conséquence politique rehefa zay ny zava-misy tam'zany de amala fantaninao rehefa avy eo de inona ny zava-misy me mahantra le vahoaka tsy mahafantatra fa tsy mipitondra azy izy io mpitondra io no menatsiny midina andalam-be le vahoaka satria voalaza fa ny mpitondra tsy naomby niakatra ny lafarina niakatra mofotopalatra am'ireny de nidina andalam-be nidina andalam-be professeur azafy no nampiakatra ohatran'izay le professeur azafy am'izao fotoana zao koa ndre matoa mpitondra tam'zany marika valimana no mahazo tsiny fa ny zava-misy eny tokony fantatry ny malagasy tsy ny malagasy no mandrafitra ny tetikasa fa ny mpamatsy vola sy ny expert avy any ivelany ny mahazo tsiny nefa de ny mpitondra malagasy foana fa azadiny fa tsy ny malagasy nano malagasy eny karazana manatanteraka an'io misy plan tsy afa manoatra an'izay tsy afa manoatra ty tsy maintsy atao tsy maintsy atao tsy maintsy tonga ao le mpitondra manamafy zany ianao fa tsara fatotra tsika hatram'izao ary mbola anatina karazana fanjanana zany hoe le ataontsika hoe le fahantrana miteraka filana tsy afa mihetsika raha malagasy satria tsy manana de voatery mindrana sy voatery io tsy ataoko debat le hoe ilaina sa tsy ilaina sy hoe miala aminy sa tsy miala aminy atreto aloha fa malezay rehefa avy eo fa ny zava-misy de zay aloha raha toekarena inona zava-misy tonga ao raha le mpitondra voafidy izy de tonga ao inona zava-misy rehefa tonga ao izy mandrain'le toerana izy dia ohatran'olona rehetra tsisy nianatra an'izay hoe zao any nanana ny heviny mpitondra rehefa voafidy izy hoe zao nanaovako nyity fireneko ty azao nitondrako azy na iza rehefa te hilatsaka fotiana mba ty tanindrazana any de manana ny heritrerina izy manana ny projet de société any zay tsara fantatry ny olona fa rehefa tonga eo am'le toerana izy iaina am'izay izy an'le fahefana ifandray am'ireo mpamatsy vola izy ifandray am'ireo resa-pirenena izy ifandray am'ny vahoakany izy ny zava-misy eo tantan'zay fandraisan'zay de hoe zao ny planina mipetraka tonga ny technicienne zany ny olona efa miasa amin'ny ministère ao na président zao zao avy ny planinao andriamatoa ministre fanokafana ny ary zay zany hoe planina efa vita any zany de manaraka fotsiny izy ka zay zavatra zay midika fa tsy itsika loatra afatry zay tena hoe initiative propre majinidinika itsika loatra no manao planina ara-toekarena eto fa avy any ivelany dikan'izay zany responsabilité na andraikitra iraisana ny conséquence ny zavatra oatra zao zany fahantrany io zany fa tsy mpitondra atsika rery no menatsyny zay tsara ambarako eto zay na mpamatsy vola raha tsara mahafantatra hoe miplaninareo ane nisy zavatra kely indro kely ary profo mitohaka amin'ny tena hoe raha miplaninareo nataonareo teto afrika io zavatra io mipotra nanjary mikorotana ny vahoaka fa maninona tsy de mitovy loatra io plan io par rapport amin'ny pays émergent fa ny azy nandroso dinihina kely zay tonga raha ny fotoana itenao raha izany ve antaninao hoe tokony manana potentiel ve tsika manana maizy atsika sao de mba tonga ny fotoana hoe tsy ilaindreo betsaka mieritreritra n'zany hoe betsaka mieritreritra zany fa zao oka tsy ho diso fijery ny ilaina ny mpamatsy vola satria izy ara ny anao any lalanao io route nationale io zany io vita tamin'ny lalana ny fahasalamana ny éducation projet ny sida ny any ambanivohatra ny ataondry zareo famatsiana ane de projet ary io projet io tsy misy famatsim-bola privé afaka manao an'io mety afaka manao an'io tsika raha manana noety manao fa hatreto aloha mbola ilaina aloha zay zavatra zay valan'izay dia mametraka atsika ao anatin'le lavaka mialalina araka ny teneninao teo andeha mipetraka hoe firitaona moa zany nisy natetikasa teto inona ny zavatra lazaina fafampandrosoana nisy teto hatram'izay mipakany amin'ny vahoaka ve io ohatra tetikasana sekoly tsy manao hoe ratsy ny sekoly fa tena zay ve mety hoe lara-pahamehana am'le tanàna anankiray any ambany vohitro belotsirobihana ohatra eo n'io tanàna io tsisy afa-tsy ny sekoly ny trano andura le fiainan'ny olona andavanandro ao anatin'le trano falafa sy trano rapaka
ndre mandeha isataona rehefa lalovany siklona izy mahita tsirony hoe ay tsara zany mipetraka ny trano antiro zany zay no ahitany tsirony fisina projet ohatra ray zay faharoa eo amin'ilay répartition spatiale na projet to Madagasikara misy zavatra somary matsikaiky fa amin'ny toerana efa misy projet ihany no ifangangona projet ary misy ny tena tsy idirana projet mihitsy mahatonga ny olona eritreritra misy tombony manokana ao andry salamy miaso ao matoy izy mifandrombaka ao zay zany tena petraka hoe hoy zany hoe tsy afa-mialtsika amin'ny fanaovana an'ireny fa tsy maintsy miaraka aminy kanefa rehefa lanjaina le zavatra mitranga mahatonga ny olona nyteniteny foana tamin'ny fotoanandro ny ngara-valymanana hoe amboarina ny lalantsika de ozy ny olona efa ngala ny lalana azo ataony anaty vilany satria tsy mipakaminy le izy firtaontsika nisy projet andriamato raponarjona fa zao ihany ny zavatra misy eto zay tiako anotaniranao teo hoe ahoana le tokony ametrahana zay endrika fifandraisana sy fiaramiasa andry zareo zay mba ho samy mahazo tombotsoa win-win situation no sisa zareo amerikana fanontaniana ataontsika hoe zay misy ny tena fanontaniana tokony hipetraka zay fanontanianao zay inona ny tokony hoviana ao anatin'izay raha ohatra mandinika an'io zava-misy io zay ny mahatonga am'teny hoe tsy maintsy jerena ny lasy ahafahana mandehany amin'le hoavy zay araha zava-nisy tsy nisy fiatraikany tany amin'ny toerana andresahana eo hatrany be fotaka hatrany ambanivohitra misy ny trano le zavatra projet ndresahana ny zava-misy io zay nao de hoe toatra ny tombotsoany ihany ny zavatra misy satria any am'izay toerana ivangony ihany misy an'le projet bon zay aloha mety misy zay fa avadikitsika kely le izy inona marina moa ny atao hoe misy fiatraikany hatrany ambanivohitra sy hatrany andrenivohitra ny programme anankiray inona maha-olombelona ny olombelona de ny asa andriamato fa raha tsy nisy n'ity orinasy ty ianao ngamba tsy afaka andresaka tetsika ny asa sy ny famoronana asa hatrany ambany vohatra lavitra be hatrany be votaka hatrany kandreo hatrany amin'ny ataontsika hoe betsiky zay ny atao hoe misy fietraikany isy atokantrano amin'ny fampandrosoana misy tetika ave ny mpamatsy vola mameny io vahana io eritreritra be da be ao anatin'ny planina zany hoe atao zay mba hahafahany mpandrarà mivotra incitation du secteur privé environnement incitatif be da be zany ny ao anatin'le le fomba fijery ny mpamatsy vola hoe tokony atao mahavarina nefa mbola tery foana ny mpandrarà fa zany apetraka le mesure mba hahafahana mampirisika ny olona hoe ampiasa vola fa eto amintsika ny namakany amin'ny banky raha mataotahotra ihany ny olona raha efa teratahany vahiny akoatra amin'ny malagasy ohatrany mora mametraka fitokisana ao an'ireny fa rehefa teratany malagasy natao hoe manana ny antoka sy mety manana tsy maintsy ametraandremato eo ndrindra le débat izay zavatra resahanao zay de manapirofo fa tery na bloqué le système io tsy mpandrarà ihany mpandrarany tsy ndraisina fotsiny hoe mpanorona asy fa naorina na ataontsika hoe tambany vohitra zay manodina ny taniny misy voka reny de azo lazany hoe mpandrarà zany hoe nitatsa zany zany hoe ny eritreretina ho natao zay nety tao anatin'ny planina atreto aloha apetraka hoe inona natao zay nety ny eritreretina natao zay nety raha itsika mpandrarà amy sehatra maro zany ny mpandrarà inona ny zava-misy de hoe ataovy zay isiny tontolo iainany mpandrarà mba hahafahany mivoatra ary ny tsara indrindra de ataovy zay azahoany zareo manana fitaovana hoentiny mivoatra de indrindrindrindra koa hoe ahoana ny vola famatsiana vola hoentiny zareo mivelatra tsara an'iny zany eritreritra zany raha mamaky an'le mapy tsika mamaky mapy ane avy any amin'ny politika mpamatsy vola zany hoe le DCRP io ohatran'izay ko ny any ambanivohitra ny ampandrosy any ambanivohitra de ataovy mécanisation ny any ambanivohitra ameo fitaovana izy ameo zezika izy ameo fampianarana izy ameo financement microcrédit izy etsetretra nalefa le planina vola be da be dolona anao zany tsy nety aisika any ambanivohitra any ambanivohitra ameo microcrédit ore olona ty taux d'intérêt microcrédit ny 3% isam-bolany mitsosa dolo any ambanivohitra zay nazo an'le sekam sy le otiva tsy tafavoaka
voatery ny ankonany ireny nanjary ny fitaovanao aminy no atao antoka zany hoe tambatra izy dia nante hividy fitaovana fa tsy tafavoaka za be loatra atao d'intérêt rehefa mena motoculteur izy zay moa fa 10 taona lasa ohatrany tamin'ny andron'ny taloha ihany dia lasa cimetière de motoculteur any Matondra Zaka ahoana moa nitondra an'ile motoculteur ny lasantsy amin'nisy ny gazoil raha mbola tsy fantatra zay hividianana azy ny pièce détaché manahirana tsisy service après-vente rehefa namenao zezika izy mifidy zezika be izy dia le zezika nataonao izy zany mety bio sy ny karazany tsy tafavoaka zavatra misy zany le politika napetraka mihitsy ny tsy tafavoaka ny industrie koa ohatran'izay na inona ho lazaina sarotra dia sarotra ho an'ny mpamoronasa vaovao ny atao hoe accès au crédit efa manana ny laminasa ny banky tsy mena tsiny ny banky io koa banky iny tsy manao zao ny banky dia manana ny orthodoxiany ary ny olona omeny ampindramy vola dia ny olona atokisany fa raha olona vaovao io le hoe malagasy kely mba te amorona sarotra amin'ny banky ny tonga dia mametraka makarisika amin'iny donc bloqué koa le système zay zany ny accès au crédit ny orinasa zay mety misy eto ny industrie raha ifaninana dia tsy maintsy mametraka an'io mise aux normes zany hoe manara-penitra resam-pirenena ohatrinona re olo zany mise aux normes zany tsy afaka mifaninana le orinasa dia tery le fitaovana ny zava-misy koa nefa ny industrie zany hoe famadinany akora zay le tokony hoe zava-misy le nyresantsika tamin'ny voalohany iny vitsy dia vitsy eo amin'ny 12 isanjaton'ny secteur primaire ny industrie ny akoatra an'izay dia agriculteur sy négociant sy le mpivarotra importeur import export sy ny service fa ny industrie kely dia kely ary tsy vitany kely fa ny vokatra moa dia ataontsika hoe tsany eo amin'ny agro business ihany tsy miresaka ny zone France fa reny le akanjo fa le hoe industrie locale producteur dia biscuit ronono fa tsisy mavita an'izany hoe mba mavita nyty microti na mavita zay zany ny zava-misy reo nefa ndraha ohatra ka hitarina zany hoe mba hahafahanao mandroso zany hoe industrialisena le firenena tokony betsaka amin'ny mpamoronasa industriel sarotra be ny atongavana an'izay indram-bola mametraka ny fenitra sarotra be raha eto aloha zay le programme teo aloha zany zay ny tiako hazavaina aminao ny programme teo aloha dia tsy matafavoaka satria zay le programme zay resahako zay tokony misy zavatra vaovao zany programme vaovao hafa mihitsy zay vo tafavoaka io satria bloqué io système io zay le hoe tsy nety ny teo aloha iny ary raha mitoh iny ka raha mbola mpanafatra entana vita foana tsika ary mpanondrana entana tsy vita dia mitotongana isan'andro ny vola malagasy ary afaka 2 taona 3 taona raha zao ny euro 15 000 lasa 25 000 io lasa 30 000 io rehefa mitoh ihany satria io système d'import export io foana mijanona asa raha mazava zay teniko zay amin'izao fotoana zao dia mahitsika hoe iroso amin'ny fifidianana satria zay ny fitakiana mbola avy amin'ny fianakaviana miraisam-pirenena ihany zany rehetrarehetra zany ary ny tsy fanatanterahantsika an'izay mahatonga sazy mety hampikatom-baravarana ny mpamatsy vola eto Madagasikara ny dikan'izao lojika andalana raha-pirenentsika zao ve dia mbola tsofa bela aloha tsika fa mbola tafafatotra ihany amin'izay hoe ny avy any ivelany ihany zany no mametraka indray an'izay drafitra eritreretiny apety amin'ny Madagasikara na iza ho mpitondra lany eo anatrehan'izay inona ny vahaolana inona lay modely raha toe-karena iverina ahafahana mampandroso manala amin'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao ary indrindraindrindra ahafahana mihotra kokoa no ny toerana misy atsika zao ao anatin'ilay fiaraha-miasa amin'ireo firenena dehibe sy ny mpamatsy vola resam-pirenena eto aloha dia somary matsikaiky any satria ohatrany rehefa maditritsika dia kapohana dia rehefa endry dia mena bombo mampalelo fa matsikaiky io satria zay ve mba fomba fijery amin'ny firenena anankiray no izy everina fa mantra andeha anao fifidianana avy moa dia rehefa tsy mety da misy zavatra kely olona anankiray mba mameny heviny idio ty dia rehefa mba hoe mifanaraka amin'ny hevitra avy any ivelany hoe sokafy ty ohatra le milalao baolina tamin'ny mbola kely dia itony tompom-baolina moa tomboly zay le izy aloha zay zava-misy ary arefako lavitra mihitsy ara satria rehefa mba sendroatra ny vahoaka noho ny tsy fisiany fietraika ny fampandrosoana isa-tokantranony dia menitsiny ara le mpitondra fa midikanyio ny le programme tsy nity dia nindandalambe du hoe mpanonga-panjakany nareo donc
idina indray ty ka zay le démocrasiako zay ono zany zay ny zava-misy zay ny atao hoe ny firenenlehibe zay resantsika eto dia lasa karazany eo gendarme du monde mivory izy any ambadika any a maditra ny Madagasikara idio kely aloha endrinay asokafo kely aloha lasa gendarme mame karoty sy baton fotsiny fa saingy tsy mijery tena ifotony marina hoe manahoana ny ny antony zavatra rehetra ohatran'izao ary izy raha ohatra ka somary kely mba miteny any hoe azafady kely tompo fa so de mba tsy mety zany teninao zany andriamato gendarme du monde ngamby anao miasa koa voakapoka mamaly ray aman-dreny mamaly ray aman-dreny ianao zay ny zava-misy de hoy izy ianao hoe ahoana ny amadiana zy zavatra zay na farafaratsany afahantsika miotra mametraka toerana tsaratsara kokoa no zao anatin'zay concert de nation sy ny fifandraisana andro zareo roa zay eto a de anomboka hiditra am'le vahaolana zany hoe programme ny emergence Madagasikara zay hoe za no paritaka aina amin'ny vahoaka zany satria io programme io dia rehefa nieritreritra ny hoe nandritra ny fotoana maro nandritra zay fotoana tsy nahitana zay de nandinika lalina izahay miaraka amin'ny expert économique maro hoe ahoana mariny ty raharaha ty de eto a de anomboka hiditra amin'ny apahan'ny vahaolana zany satria eto matsitsika matetika rehefa miteny dia saika ny olana fona no lazaina fa tsy mipetraka vahaolana ho apetraka voalohany aloha raha ohatra ka tonga eo ny fanjakana zany zany tokony ataony voalohany manahoany ty volamena amin'ny Madagasikara ty mivoaka makay izy reny volamena tratra reny ary izy amin'ny manao an'ireny raiso ny fepetra aloha momba ny volamena ny volamena tompoko de vola vola ny malagasy io atao hoe vola eto Madagasikara apetrako tsara ny atao hoe volamena intsina anisany hoe fenitra anankiray fepetra anankiray tokony ho raisiny ny volamena zay misy ary io mbola mivoaka ny ivelany io zay mivoalaza hoe mety mavita efajato kilao isan-kerinandro isaky ny isam-bolana de mbola le volamena amin'ny artisanal ny famokarana azy zany ary tsika mavita efajato kilao na firy taonina isan-taona fa zay ny tsy déclarena officiel le izy misy apahan'olona fotsiny manao an'io mamoaka an'io atsokosoko fa raha manao production industrielle tsika amin'io toerana misy ireo volamena reo zay tsara ny qualitény a de amokatra amin'ny matonina maro raha izay rehefa mamokatra dia misy asiana raffinerie avadika ho lasa laingo io ary tsy mila ondrana makany ivelany fa stockena amin'ny banque centrale rehefa stockena amin'ny banque centrale de inona ny atao hoe zava-misy eo amin'ny banque centrale misy ny atao hoe réserve en devise de misy ny atao hoe réserve en or reo critère amin'ny banque centrale afatarany manan-karena ve ny banque centrale ny firenena anankiray réserve en or tsika manana volamena asiana raffinerie fa rehefa mebetsaka ny réserve en or memidina ny sandam-bola malagasy miakatra moa zany miakatra zany hoe raha androany 1 euro égale ataontsika hoe 13 500 15 000 mebetsaka 1 euro lasa 10 000 efemizeny resako arakaraky ny akaran'lay tahirim-bolamena ny banky foy be no afahantsika fanahtsahana amin'ilay vola vahiny zany zay indrindra le izy ary mba eritrereto kely fa taloha ny voaingana kely tamin'ny taona 2000 sy 4 e 1 euro égale 6 000 le 6 000 le FMG ny resahako fa mialatsiny am'le FMG fa tateony izy niakatra be fa raha mba miverina kely 1 euro égale 6 000 zany de fa misy fiatraikany isa-tokantranony zany zay zany anankiray faharoa ny tetika asa misy am'izao fotoana zao tsisy fiatraikany any am'mpandrarà lazaina fotsiny hoe zao PPP maketsy fa tsisy fiatraikany loatra ny mpandrarà tsy misy tetika asa ao anatin'ny famatsim-bola mametraka hoe manamboara fotodrafitr'asa ahafahan'ny mpandrarà miasa tiako lazaina am'zany manao an'izay to aloha de mbola vitsy kely ary mpandrarà tsy miakina ohatra zany retsika zone forelo zone zital zone galaxie mpandrarà vitsivitsy no nanao an'io toerana fotodrafitr'asa io ahafahan'ny mpandrarà miasa de misy usine zone franche eo misy magazay eo misy trano misy résidence eo fa raha mifanjakana mametraka an'io afa ny fipetrany zany hoe aingana be ny mpandrarà hiditra ao de amokatra
zay zany tsy ao anatin'ny programa mpamatsy volo zay ary zay ny tokony hoetreretrika satria ao anatin'io faritra io zay ahafahan'ny mpandrarah mivelatra manara-penitra iraisam-pirenena zay mety ho fainy io mety ho le toerana zany na toerana na tany na le toerana trano zany ma tsy am'izao ny galaksisy aminao ao izy ny afaka mivelatra manara-penitra iraisam-pirenena anisan'ny tetikasa tokony hoetreretina zany ao anatin'ny tetikasa ny emergence de Madagasikara zay anakiroa reo aloha de efa apetrako aminao hoe inona ny fiatraika an'izay eo amin'ny famoronana asa ary inona ny fiatraika an'izay volameny zay eo amin'ny fiainana davanandro fa miresaka ianao an'izany hoe tokony fanjakana no hanome sehatra ahafahan'ny mpandraraha mivelatra mamorona asa zany resaka tany io na toerana fa eto Madagasikara ihany koa isan'ny olana be ho antsika io resaka fananantany io raha mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena ary saika mainika amin'ny Madagasikara zany olana zany rehefa ny tany zay fototra ny famokarana rehetrarehetra ihany koa no misy olana dia tsy hisy fitoniana mihitsy ho an'ny mpandraraha na andreny vohitra izy na ambany vohitra ahoana ny politika tokony apetraka amin'izay lafa fananantany zay hitsinjovana an'io fampivoarana raha teo karena ny zava-misy aloha misy ny olana amin'ny tany zay iainan'ireo olona ataontsika hoe particulier mpafilaza azy am'izao fotoana izao iny angambany a misy zavatra tsy mazava ao iny angambany tokony atao zay mampazava an'iny tsy anjaranay no miteny hoe zao satria anjaran'izay mitondra eo mamazava andreny sy ny ataontsika hoe justice nga mafilaza azy fa io tany io aloha raha ohatra raisina amy akapobeany indray de anisan'ny fototra anankiray zay fomba fijery any tany zany a mety ampandroso na mety tsy ampandroso ary mety ko ibloqué ny projet anankiray na tsy bloqué na projet anankiray inona ny antony itsika malagasy de manana fotom-pisainana hoe ny tany tsy amidy amin'ny vahiny zay ny momba ny tany aloha ary de afady no manao an'izany mivarotra tanindra zany ary zay nanao an'izany anisan'ny mety niteraka olana hony tamin'ny le mpitondra teo aloha hoe be loatra le tany mena n'le vahiny de nanjary nisy mivoaka zany le conservatisme silanisy hoe nahoana na mety amin'ny vahiny ny tany io mila atao petrapetraka tsara io miresaka momba ny tany io raha ohatra ka atsika iantso ny fiara-miasa avy any velany zany hoe raha iantso fiara-miasa avy any velany inona ny tena dikany raha ho avy eto ny panneau téléphone ataontsika hoe Nokia na i panneau téléphone Samsung zay ny atao hoe transfert na teknolojia rehefa tonga zay fotoana zay ka hiditra ao anatin'le faritra afakabo anankiray izy zay ajarian'ny fanjakana de ho avy eo le marque rambaniany reny anao investissement zany fa izy tsy ho avy eo raha tsy hoe anao usine zany raha tsy mahazava aminy surtout moa ny hôtely ny tena manao zany hoe anay le tany de eto misy io zany anisan'ny olana be io tamin'ny fitondrana teo aloha ny epokany izy moa tsiraonana de laza mihitsy hoe tsy afaka manao zany mivarotra tany zany Madagasikara fa voatsindry loatra ndray le gasy de hoe tokony mba mivarotra ihany nareo de apahany kely ary raha tsy zany tsisy investisseur ao avy mihitsy eto de tao amin'ny andro ndravalmanana hoe afaka tonga zany fa de mila fepetra manana $500,000 minimum etsetsetretra misy critère zany ndraisina zay ozy izy ny mpamatsy vola no mahatonga nareo tsy manotra satria tazominareo loatra le tany tiako no ambara de hoe atraizateza koa ny ohatra zany raha makany Chine ianao tsisy mivarotra amin'ny tany amin'ny vahiny zany na makany amin'ny toerana sasany fa tena hoe lotissement kely fotsiny no afaka amidy fa raha hoe anao agriculture ka hoe tena hoe anao 1 million d'hectares 100 000 hectares manahirana be ny amen'izany amin'ny vahiny eo le tsy maintsy tazomina ihany le magasy anao fa kosa raha ohatra misy toerana faritra afakabo anankiray ka toerana kely anankiray ohatra hoe 2000 mètres carrés anaovana hôtely na banky any angamba tokony mba sokafana ihany amina toerana sasany fotsiny zay zany ny nendraro aziatika ny fomba nanaovany azy misy toerana azony sokafana fa misy toerana idiny mihitsy satria mbo eo any mafirenena souverain azy efa madivadiva marana sady tsika andre matora bonarjona olojona manahoana ny fijerinao no avy amin'ny Madagasikara mampahito io karinanao PDB ny ohatra fa tonga saina PDB na ao anaty crise ary tsika PDB mihevitra hoe Madagasikara firenena matanjaka rehefa mijery ny potentialité manahoana fijerinao an'izay rehetrarehetra zay
raha mitopy an'ny hoavitsika zany a indrindra amin'ny lafiny ara-toekarena ao Madagasikara mbola hoavitra ave Madagasikara misy lalana mbola mabe fanantenana avy eny amin'ny Madagasikara. Eto a dia mametraka tsara misy ho an'ny malagasy misy ny fanantenana maherezy nareo maharezitsika malagasy fa tonga ny fotoana ary tonga ny fotoana androsotsika ary tokony hijorotsika amin'io zany hoe mamelona mihitsy n'le fanantenana amin'ny malagasy a satria azakivy fa efa vaninandro irosony Madagasikara zao za tsy mpaninany somary nandinika kely ny am'le fijery tsy mitandrina zay mihitsy le izy inona mahatonga amin'ny teny zay nisy fiainana eran'izao tontolo zao zany hoe fiovanjavatra de mampiseho fa efa mifindra io herin'ny toe-karena io zany hoe raha nakany amin'ny Occident izy a de nakany amin'ny Aziatika na Chine efa mananika aty Madagasikara io zany zao satria ifindra aty amintsika koa le fahaiza-manao fa haitsika misintona azy zay aloha anankiray fa etsy an-daniny koa le potentialité etsika eto toerana de mampiseho hoe raha haitsika zany misintona ny teknôlôjia de haitsika koa miexploiter ny zava-misy eto amintsika mimpaninany angamba miteny hoe anisan'ny firenena matanjaka tsika fa mipahay toe-karena miteny hoe raha tena mahay mandinika tsara mihitsy ary manana maha izy azy mpitondra ho avy eo zany hoe samy joro amin'ny heviny eo anatrehany zany hoe tsy tapahana le fiarana mpamarona samy joro mpabatsy vola zany fa samy joro amin'ny heviny ary manana ny vision de société eny manana ny programme économique-any mazava ary manana fomba fijery mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany hoe mety makakely tahaka amin'ny pays émergent ny fomba fanaovana azy satria misy teknika tena mazava io fa tsy hoe foronina de mijery ny lasa ho inona tsy nety ary mijery ny banjina no avy misintona an'izay tena sahako miteny fa androso ty Madagasikara ty tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina zao Andriamatora Bonary Jaune Olojaune ny amtinana sy ny ametrahanao mandram-pianao ampijery atsika ary ny amtinana angamba dia lava le fanazavana teo fa ny tiako lazaina araky ny teny keo mahereza ry malagasy ho avy lay fotoana ary vitatsika hoe androso am'izay ty fireneny ity fa izao raha tonga ny fotoana fifidianana dia mahaizy ianareo mijery hoe misy fietraikany amin'ny fiainako andavanandro ve ny zavatra lazay le olona resaka amiko io zany hoe le candidat zany fa azo atao tsara zay zavatra zay fa raha ohatra kosa ka tsisy fietraikany resaka toe-karena ny resahako amin'ny fiainana andavanandro hoe misy famoronana asa etsetsetsetra de jerevo tsara fotsiny hoe iza ny tokony hovidiana zay ngamba ny afatra mivoaka malagasy akasitrana be dehibe anao Andriamatora Bonary Jaune Olojaune nanaraka vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'izao alina izao tsaivina ihany ho atsika mpijery fa izy no voalohany fikambanana antsoina hoe émergence Madagasikara ary nitondra ny fijeriny ara-toe-karena nainga tamin'ny fitodiana sy famakafakana ireo olana napetraka ny tantara sy ny vahaolana izay heverina fa ahafahantsika miala amin'izao toerana ara-toe-karena misy any Madagasikara izao akasitrana ihany koa itsika mpijery rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny resadresaka teto toy zany ny teknisianina zay niarany salahy ihany koa tena koa mametraka amin'ny mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko